Manomboka eto koa sika dia resaka ny vaovao ara-toekarena maro ny fivoarana tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 17 ity raha ny tatitra izay nataon'ny mpitarika ny delegasion'ny Tahirimbola iraisam-pirenena namita iraka teto Madagasikara ny faha 7 hatramin'ny faha 1 ny volana Septembre izany hoe hatramin'ity andro androany. Tokony atratra efatra faingo iray isan-jato ny arika-pirenena amin'ity taona 17 ity ary tafakatra 5 faingo iray isan-jato izany ny taona 20 voalazan'Andriamatoa Marshal Mills izay nitarika ny delegasion'ny FMI fa misy ireo ezaka nataon'ny Madagasikara teo amin'ny fandaharana asa izay notohanan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit nandritry ny enim-bolana voalohany. Zareo zany tamin'ny fandalovany teto nanao ny fizahana faharoa mikasika ny fandaharana asa io fa ny nanantanantsika rehetrarehetra zany amin'ny resaka hoe critère quantitatif dia voaja daholo raha ny faravolana jiona teo zany mijerena dia voalaza ihany koa moa zany fa raha ao amin'ny fampidiram-bola am-panjakana dia hita mihitsy ny fivoarana natao satria raha nisy atao hoe tanjona napetraka tao anatin'ny fandaharana asa io dia zavatra tsapa fa le tanjona efa mihoatra ny tanjona ny zava-hita raha fampidiram-bola moa zany ao anivony sambatra raha mietra io sy ny fanditseranana dia voalaza eto ihany koa moa zany fa ny banky be dia afaka nampitombo ny Tahirimbola mivela. Anisan'ny voaresaka manokana ihany koa ny mahakasika ny jiramasy ny Air Madagasikara. Kasika ny Air Mady dia tsara soritana amintsika fa hotanteraka amin'ny taona ao anatin'ny teto-bola fanjakana 17 ny engagement ny fanjakana rehetrarehetra mikasika ny Air Mady. Fa raha ny ao anatin'ny teto-bola 17 zany dia tsisy nina misoratra tsy tao ny mikasika ny Air Mady fa mifepetra rehetrarehetra ilaina zany azahoana hoe manomana any orinasa-panjakana io zany amin'ilay partenariat amin'ny air austral dia efa feno tanteraka raha miresaka ara-bola io zany ao anatin'ny teto-bola 17 sy 20. Fantatra fa itony fifampiresahana amin'ny Tahirimbola iraisam-pirenena amin'ny volana Desembre 17 no voafaritra fa anao ny tombana ny filakevim-pitantanan'ny FMI mikasika ny fifanarahana FEC izay.